Fa nisy kosa ny asa fikarohana izay nataon'ny avy eo anivon'ny IEP Madagascar izay hijerena indrindra ireo kandida amin'ny fidianana filoham-pirenena sy ny fandaharan'asan'izy ireo ka nampahafantarina ny tolakandro teo teny amin'ny IEP Ampandrana ary ny andinininy mikasika izay. Nanantanteraka fikarohana antsoina hoe AOP na analyse de l'offre politique ny IEP Madagascar sy ny mpiara-miasa aminy teo ambany fitarihan'ny David Arajona filohan'ny IEP Madagascar. Anisan'ny tanjony fikarohana ny fanabeazana ny olom-pirenena. Ny tolakandro teo dia nisy ny fampahafantarana bebe kokoa mikasika ity AOP ity teny amin'ny IEP Ampandrana. Izay eto amin'ny IEP Madagascar zany dia nanao asa fikarohana momba ny hoe analyse de l'offre politique ka nijerena manokana zany ny offre politique amin'ny ireo kandida présidentiel amin'izao fotoana izao. Ka narovina aloha ny élection dia asa fikarohana nataonay dia niezaka zany zay nanao ny fanadihadiana ary amin'ny asa fikarohana scientifique azy dia nivoaka moa zany ireo résultat an'izany fikarohana zany. Ka inona moa zany ny tena nataonay? Ny tena nataonay dia namoaka zay outil fana manolotsaina an'ireo olom-pirenena handeha hifidy narovina. Zany tolotsaina zany dia navoakanay tahaka an'ireo cartographie sarisary zany ny kandida eo amin'ny lafin'ny programmany ary eo amin'ny lafin'ny fitondrany ny campagne zany. Dia tahaka an'izay no ezaka natao satria fikarohana havadika éducation citoyenne. Tianay zany ny mapita amin'ireo olom-pirenena fa rehefa hifidy ianareo dia tokony manana fomba fijery. Dia io fomba fijery io no ezana ho zaraina hoe tahaka an'izao anie reto avy ny critère zany na variable zany tokony afahanao misafidy malalaka. Voalaza fa manana andraikitra lehibe sahanina ny mpampita vaovao izay karazana structure de veille na rafitra iray izay natao ampatsiahy ireo kandida ireo fampanantenana izay nataony.